Nahitana taratra ny maha olony fisokafana azy ny lahateny izay nataony filoha ery Rajaonarmampianina androany raha ny nambarana Andriamatoa Leonidas Tesapsidis lehibe ny vondrona Eoropeanina miasa sy monina eto Madagasikara mbola miandry ny fametrahana ny rafitra Repoblika fahaefatra kosa vahoaka averina mandinika ny famerenana ny famatsim-bola momba ny fampandrosoana ny vondrona Eoropeanina ho izy ravaka Rindrimanala mamrasoanay voariry volana ny teti-bola amin'ny Fed faraiky amby folo na ny Fonds Européen de Développement ka antenaina fa orin'ny fametrahana ny gouvernemanta vaovao no afaka ifampidinika mahakasika ny lahara-pahamiaina ho an'i Madagasikara isika hoy ny lehibe ny vondrona Eoropeanina Andriamatoa Leonidas Tesapsidis androany. No mafisany fa tsy mbola miverina tanteraka ny famatsim-bola avy amin'ny vondrona Eoropeanina raha tsy aorian'ny fametrahana manontolo ireo androm-panjakana mandritra ny Repoblika fahaefatra. Andrasana amin'izany hoy izy ny fametrahana ny anteny miram-pirenena fanendrena ny Prime Ministre ary ny fananganana ny gouvernemanta vaovao. Nambaran'ity mahasoivon'ny vondrona Eoropeanina ity fa nahitana tokoa ny maha olony fisokafana azy ny lahateny nataon'ny filoha ery Rajaonarmampianina androany. Nahavelom-bola ihany koa raha ny fanamariany fahatongavan'ny Dr Jean-Louis Robinson teny Mahamasina izay midika ho firosoana amin'ny fitoniana ara-politika. Izay no nahatonga azy nanambara fa isan'ny fepetra takiana amin'ny fiverenan'ny famatsim-bola ny fitoniana sy ny fampihavanana.